ny filohan'ny repoblika araka ny lalam-panorenana araka ny taratasy fampiatra-pialana natolotry ny premier ministre Tsay Christian androany 20 Jolay 2024 dia mamoaka izao didy mpanjakana izao. Andiny voalohany ekena ny fametra-pialana natolotry ny premier ministre Tsay Christian amin'ny anarany sy amin'ny anarany gouvernement. Andiny faharoa sahan'ireo mpikambana nametra-pialana araka izay manandrify ny tsirairay avy araka ny firafitry ny gouvernement ankehitriny hatramin'ny datin'ity didim-panjakana ity ny fampanandehanana andraraha andavanandro mandra-pitsanga ny gouvernement vaovao. Andiny fahatelo foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha ka mifanohitra amin'izao didy mpanjakana izao, indrindra ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika aotra 20 tamin'ny 20 Janoary 2024 any andrenan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement. Ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika aotra 20 tamin'ny 20 Janoary 2024 novaina sy ny ampin-didim-panjakana laharana 2024 tsipika 10 sy 300 tamin'ny 20 Martsa 2024 any andrena ireo mpikambana amin'ny gouvernement. Andiny fahaefatra no ny ameny ary araka ny voalazana andiny fahaefatra sy fahaenina ao amin'ny tsivolana laharana 12 tsipika aotra 7 tamin'ny 20 Septambra 2019 mikasika ny fipetrakapobeany ny lalàna ifampitondrana itatoerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manakera vitrany izao didim-panjakana izao raha vantany vao ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazetin'ny repoblika. Natao teto Antananarivo fa 10 Jolay 2024 ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina.